ataontsika ny hira sambatra. Anio alahady fa 7 ny volana May taona 2024. Alahady fahenina manaraka ny Paska ary amaranantsika ny fibanjinana ny Lohahevitra manao hoe Manavao ny Fanahy Masina. Ny sampana vondrona fototra laika no miombona amintsika ny amin'izao Fanompoam-pivavahana izao. Tembola ampitombona aminareo an-tranany ry havana fahasoavana sy mifiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaotra sy hanome voninahitra ny anaran'Andriamanitra isika ka ny salamy fa 7. Ny salamy fa 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 no iarahantsika mamaky ary orian'izay ny hira efa voalahatra dia ny antema fa 9. Ny salamy fa 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 no andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe Andriamanitro tafatoetra ny foko ny fanahiky no hira sy ankalaza mifoaza ry valisy lokanga ifo maraina koa hideranao eny amin'ny firenena maro Jehovah ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao misandrata ny ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro ary aoka ho eny ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Amen. Amen.
vavaka isika tompoko izany tokoa ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny salamo fiderana izay nivinakinay teo entinay hanomezana voninahitra ny anaranao izany koa ny hira izay mipololotra avy ety am-bavanay satria mendrika ho anao tokoa izany fiderana sy fisaorana anao izany misaotra anao izay tompo satria noho ny famindramponao izay mbola tsy nalanydritra anay dia afaka namakivaky ny alina mangina izay aloko ny fahafatesana iny izahay ka nomenao indray izao tombonandro mpahavelomana izao fanahy masina misaotra anao izay nanainga anay tsirairay avy tany amin'ny tokantrano izay nisy anay tany fa tsy navelanao itomoemoem-poana tany izahay fa nomenao izao andro izao andro natokanay hivavana andro natokanay hanomeza amboninahitra anao koa raisy tompo izany vavaka sandratra eto izany mba hanitra manimpofona miakatra any aminao vavaka tsy aro aroaparatsiana fa tena anatin'ny fanetretena tanteraka tokoa misaotra anao izay ankehitriny noho ny amin'izao fotoana izao hiarahana amin'ny sampana vondrona fototra laika eto amin'izao fiangonanao izao tompo ndreto izay ao anatin'izany sampana izany mba omenao fahendrena tanteraka izay ka naiko tarian-dalan'ny fananao masina manaiky ihany koa avozin'ny fananao masina misaotra anao ihany koa izay nanomezanao ny sampana maro ato amin'izao fiangonana izao zay tsy diso anjara amin'ny fampandrosoana mba hindain'ny fanjakanao tompo jereny sampana tsirairay ny mpikambana tsirairay ihany koa amin'izao fiangonana izao mba tena moavoa avy zato eny tsy hanala baraka ny anaranao fa tena aneo tokoa fa tena sampana mamoavoa mendrika ny fibebahana dia ankasitranay ankalazainay omena voninahitra mandrakariva ianao misaotra anao zay amin'ireny mpianakaviana rehetra zay natratra ty andro feto an'io ity ihany koa zay namonjy sy anome voninahitra anao eto amin'ny fiangonanao dia anao ny anombanay tsirairay avy afany manefa ny azakazaka zay nomenao anay sy nanorahanao anay tsirairay ihany koa izany vavaka izany tompo dia sitraka indrindra raha ampimbonina amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatrao fa izay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho Masina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra omeo anay an'izy anasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fahakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen petraka ny fiangonana
tonga amin'ny fotoana makina sy hanonany soratra masintsika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny salamo. Salamo fa 400. Salamo fa 400 ny andininy fa 420 ka hatramin'ny 530. Salamo fa 400 ny andininy fa 420 ka hatramin'ny 530. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Endreny amaroany ny asanao Jehova ô, fa endreny nanaovanao azy rehetra. Enika ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe ny malalaka. Any misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, dia zava-mananaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetra ireo miandry anao mba homenao ny aniny amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia voky ny soa izy. Manafina ny tavanao ianao dia raiki-tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka amin'ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay ane ny voninahitry Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Jereny ny tany dia miorooro, tendreny ny tanany ny tendrombohitra dia midonaka. Ihira ho an'i Jehova aho raha mbola velona koa, ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Omaminy ane ny fisainako azy, izao no hifaly amin'i Jehova. Ho lany ringana tsy ho ety amin'ny tany ny mpanota, ary ny ratsy fanahy tsy ho ety intsony. Misaoran'i Jehova ary fanahiko. Aleloia, amen. Mbola hitoy ny vakiteny. Hotoizatsika ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny Tesalonianina. Epistily faharoa ho an'ny Tesalonianina, toko faharoa, vakina matomboka eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny farany, hatramin'ny faharoambin'ny folo. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: ary mangataka aminareo izahay rahalahy, ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy, mba tsy alaky hoetsiketsehana amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay. Milaza fa efa miandoha ny andron'ny Tompo. Aza mety ho fitahin'ny olona akory ianareo, fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka iseho ilay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe zanak'Andriamanitra, na izay ivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo? Ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehoana azy amin'ny fotoan'androny. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia tsy ny fakantoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany, ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levoniny Jesosy Tompo amin'ny fofinainy ny vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ny fiavian'ilay iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra, ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very. Satria tsy mandray ny fitiavana ny fahamarinana izay namonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadiso-kevitra aminy inon'ny lainga, mba ho elohina avokoa izay rehetra tsy nin'ny marina fa ankasitraka ny tsy marina. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina, zany dia araka ny hitantsika ao amin'ny Lioka. Lioka toko faha 2:20 ny andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 13. Lioka faha 2:20 andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 13. Rehefa hita dia ovakiny eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izao aminareo: mangatady omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondomy dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Fa iza moa aminareo izay ray, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato,
ary rangatany hazan-drano no any miazy mena rano aho solo ny hazan-drano ary rangatany atody no any miazy maingoka ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala ny me zavatsoa ho any zanakareo tsy mainka va ny rainareo zay any an-danitra no anymeny fanahy ny masina ho amin'izay mangataka aminy ray masina mana masina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Sotranao zahay ry Andriamantsarainay ao vavaky teto ny teninao masina ny mpanomponao izay anazavy izany ny mba hitolorony tolotsainy fanahy masina ary zahay mpiainy koa tsy ho diso anjara amin'izany mitenena tompo ao favonina izay mifona ianao anao zahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mbola napakapotsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alioka toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy hatramin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izay anasanantsika rehetra mba hivelatra eo ambany masontsika. Fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny androandroany. Fetiny inona moa ilay izy? Fetiny reny. Magaga amin'ny fetiny reny iza ny malaza kokoa ny fetiny reny sa ny fetiny ray? Fetiny reny. Fa iza ny mahay makalaza kokoa raha izany? Ny ray sa ny reny? Ny ray ny mahay makalaza kokoa zany. Fa tsy adina hevitra zany fa ny zavatra mampiavaka azy dia izao. Ny zavatra mampiavaka rehefa fetiny reny sy ny fetiny ray dia misy mandrakariva ny fanolorana fanomezana. Raha fetiny reny dia iza no mena fanomezana? Reny. Raha fetiny ray dia ny ray no mena fanomezana. Fa zay ambaran'ny tompo atsika mifandray amin'izany indrindra dia izao riavana hoe manana fanomezana homenantsika ihany koa Andriamanitra. Andeha ivakitsika ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny lioka toko faraika ambin'ny folo teo hiaingatsika amin'izany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koraha ianareo na dia ratsy aza malala ny me zavatsoa any zanakareo. Tsy mainka avany ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Inona ilay fanomezana eto zany? Fanahy masina. Tsarovo riavana ety am-piandohana fa ny fanahy masina no fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy manavaka hoe iza no mena azy. Fa ny fanontaniana mipetraka amintsika kosa dia izao hoe iza ary no afaka mandray izany fanomezana Andriamanitra zany dia ny fanahy masina zany. Afatra anankiroa no menantsika avy amin'ny alalan'izany. Ny fanahy masina no fanomezana avy amin'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra ho an'izay mivavaka aminy zany. Omen'Andriamanitra n'iza? Ho an'izay mivavaka aminy.
andeha ny 15 sy ny 10 no vakiotsika zay maneho izany fivavahana amin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe roy izao aminareo ta dia omena ianareo fa izay rehetra mangataka no mahazo ary izay mitady no mahita ary izay mandondona no ny teny zay mibaiko antsika eto ambaran'i Jesosy dia ny teny hoe mangata mitadiava dondony ireo teny ireo amin'ny soratra masina dia mampiavaka indrindra ary mitovy hevitra ihany koa amin'ilay teny hoe mivavaha jerentsika tsara vao manomboka ny toko 112 ny zavatra mitranga ao dia ny fampianaran'i Jesosy ny mpianatra hivavaka Lioka toko 112 ny andininy voalohany dia rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary Jesosy nivavaka teo amin'ny fitoerana iray rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy Tompoko mampianarana hivavaka tahaka ny nampianarany Jaona ny mpianany zany hoe ny tanjona ny tiana songadina amin'reto teny zay mibaiko ny mpianatra reto dia tsy inona kory fa ny taomana ny mpianatra hivavaka ary io teny eto amin'ny andininy 7 io ilay hoe mitadiava mangata dondony dia tsy inona kory fa famitinana ny fanoharana zay nambaran'i Jesosy mahakasika zany fampianarana hivavaka zany fanoharana zay hitantsika eo amin'ny andininy 5 hatramin'ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jesosy taminy iza moa aminareo no manana sakaiza zay ankeo aminy mamatonalina ka hanao aminy hoe ry sakaiza ampisambory mofo 3 aho fa ny sakaizako nandeha tamin'ny nalehany dia tonga tsy amiko ka tsy misy zay afahako azy ary lay ao an-trano kosa samaly ka hanao hoe aza manahirana fa efa mihidy ny varavarany zao ary ny zanako mandry eo am-pandriana eto amiko tsy afaka hifoha ny meanao aho hoy izao aminareo na dia tsy hainga hanome azy noho ny fisaikazana azy izy dia fo ihany izy noho ny fitaraina ny fatratra ka hanome azy zay ilainy ao anatin'io fanoharana io ry havana no ahitantsika an'ireo toetra anankitelo zay nandidiny Jesosy ny mpianany hitantsika eto amin'ny andininy 7 fanoharana zay maneho olona mpisakaiza mpinamana moa zany mazava loatra ka rehefa hitady ny anankiray zany hoe misy zavatra tsy ampy matomba dia mitady tonga tao anatin'ny fotoana atao hoe fotoatsarotra satria ambara tsara hoe mamatonalina ireo etsikireo dia azontsika raisina avy amin'ny fanoharana io satria samy hitantsika ao anatin'io na ny mitady na ny mangataka na ny mandondona ihany koa fa ny zavatra misy ry havana raha miresaka ny soratra masina tsika manoloana nyreto baiko izay napetraky ny tompo atsika reto izay mitaona atsika ho amin'ny fivavahana dia mitovy ihany eo amin'ny soratra masina ny teny hoe mivavaka sy ny teny hoe mitady izay ambara eto anisan'ny maneho izany indrindra ny tantara faharoa toko 7 ny andininy 412 tantara faharoa toko 7 ny andininy 412 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny taniny zany no ahafahantsika miteny fa ny teny hoe mitady ny tavan'Andriamanitra sy ny teny hoe mivavaka amin'Andriamanitra dia mitovy ihany ary zany no mahatonga an'i Jesosy mampianatra ny mpianatra raha mivavaka ianareo dia zao no ambaranareo fantatritsika tsara moa fa ilay vavaka nampianarin'ny Tompo nampianarin'i Jesosy ny mpianany eto amin'ny filazantsara Lioka toko 112 rehefa mivavaka dia iza ilay antsoina voalohany rainay zay any an-danitra ilay ray zay any an-danitra zany no iantefan'ny vavaka zay ampianarina ny mpianatra ary ampianarina ny fiangonana ihany koa ankehitriny noho izany raha miteny Jesosy mangata dia amin'iza ny mangataka amin'Andriamanitra mitadiava amin'iza ny mitadiavana amin'Andriamanitra dondony iza no dondomina Andriamanitra zany mahatonga ny mpanao salamo ihany koa miteny hoe ny mpivavaka amin'Andriamanitra dia antsoina hoe mpitady an'Andriamanitra salamo salamo 720 ny andininy 230
Salamo 7:20 ny andininy 2:30. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ahita zany ny mpandefitra ka ho faly, aoko velona ny fonareo ry mpitady an'Andriamanitra. Zany hoe ny teny zay ambara hoe mpitady an'Andriamanitra dia nentina ny antsona ny olona mpivavaka amin'Andriamanitra. Taty amin'ny andron'ny fiangonana zay tsika vao nafantatra ny teny hoe kristianina. Fa tany alohan'i Jesosy Kristy dia ny teny hoe mpandefitra mpitady an'Andriamanitra zany no iantsona ny olona mivavaka amin'Andriamanitra. Noho izany raha miteny Jesosy hoe mitadiava dia manamarina ty afatra voalohany ity zany ry havana hoe ny fanahy masina zay ambara eo amin'ny 7:20 ambara fa omen'Andriamanitra ho an'izay rehetra mangataka aminy, ho an'izay rehetra mitady azy, dia tsy inona akory fa fanahy masina omena izay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra. Fa ny fampieritreretana antsika dia izao, raha manambara ny teny ny soratra masina eto, ireo hetsika anankitelo miteny hoe mangata mitadiava dondony, dia somary miavaka kely no anehoan'ny teny fototra azy, satria ny filazam-potoana zay ampiasain'ny Grika dia filazam-potoana manambara fitozona. Ino zany fitozona zany? Fitozona zavatra mitoy, zavatra miatra mandrakariva. Ohatry ntsika le mandeha eny amin'ny épicerie dia misy soratra eny hoe tsy manao trosa anio. Zay tambola kely vao nahita an'iny dozy hoe rapitso zany le mpivarotra vao manao trosa. Fa natonga eo ianao rapitso dia inona ihany ny soratra eo? Tsy manao trosa anio. Tahaka izany ihany koa zany le tiana tenena raha tao amin'Andriamanitra hivavaka tsika hoe mitadiava mangata, dikan'izay amin'ny fotoana rehetra dia tao amin'Andriamanitra tsika ry havana, hitodika amin'Andriamanitra mandrakariva, hivavaka amin'Andriamanitra mba ho zatra amin'izany atao hoe fivavahana amin'Andriamanitra zany. Noho izany dia mampieritreritra tsika ny tenin'Andriamanitra zao afatra voalohany zao hoe fomba veny atsika ny mivavaka, mijanona ho fomba veny atsika ny mivavaka, sa tena fahazarantsika iainantsika isan'andro, iainantsika isan'ora ary namatory ary tsika dia mbola manonofo mivavaka. Misy manonofo mivavaka ve? Tsy misy manonofo mivavaka. Zay ny amantarana hoe mety tsy tena mbola nahazatra tsika ny mivavaka, na hoe zavatra mandalo fotsiny eo amintsika ny mivavaka. Misy le hira fanaon'ny miaramila hoe ny dokotera rehefa matory dia inona nofisiny moa? Manofo seraingy. Zay miaramila mahay an'izay hira zay. Dia dikan'izay dia izao hoe zay zavatra mahazatra anao matetika no miseho eo amin'ny fotoana zay tsy atsiarovanao tena. Zany ihany koa mahatonga ny zalahy hoe matahotra ny hodidiny. Satria misy renim-pianakaviana anankiray zay nanatona hoe pastera, le vadiko tsy mety hodidina mihitsy. Dia fa maninona inona ny olana dia izy tsy mety fa anontaniana izy. Rehefa nanontaniana le renim-pianakaviana dia hoy izy hoe matahotra pastera sao dia hivoaka daholo izy sekret koa izy. Fa ny zavatra mahazatra anao izy tsy fantatra io vadiko io. Dikan'izay dia izao hoe misy zavatra mahazatra ny olona fa zay tao man'Andriamanitra antsika kosa mba hananantsika fahazarana dia ny maninona? Ny mivavaka. Zay no afatra voalohany ny fanahy masina dia fanomezan'Andriamanitra, fanomezana avy amin'Andriamanitra ary fanomezana ho an'izay mitady an'Andriamanitra, ho an'izay mivavaka amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay mifampitohy amin'izay ihany, ny fanahy masina zay fanomezana avy amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Omen'Andriamanitra ho an'iza ny fanahy masina? Ho an'ny zanak'Andriamanitra. Andininy 1:10 hatramin'ny 7:10 amin'ny filazantsara araka ny Lioka 1:11. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa iza moa aminareo izay iray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy menarana ho solon'ny hazan-drano, ary raha angatahany atody iny no hanome azy mainga. Koray anareo na dia ratsy aza mahalala nome zavatsoa ho an'ny zanakareo. Tsy mainka avany raha izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ny teny hanambarana an'Andriamanitra eto dia le teny hoe ray, mipetraka amin'ny toeran'ny ray Andriamanitra. Noho izany izay rehetra mangataka amin'Andriamanitra dia inona ny anarany? Zanak'Andriamanitra. Izay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra dia ambara fa zanak'Andriamanitra. Ary ny teny hoe zanak'Andriamanitra tahaka ny anarana rehetra, tahaka ny titra rehetra rehefa miteny hoe anarana, dia mifandray amin'ny anarana na mifandray amin'ny titra ny fahefana izay ananany zany anarana zany.
ohatra atao amin'ny filazantsara araka ny lioka ampifanatrehana ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny Satana mba hanehoana ny fahefan'Andriamanitra manoloana ny fahefana izay atao hoe mifanohitra amin'izany rehetra. Lioka toko 9. Filazantsara araka ny lioka toko 9 ny andininy 9 sy ny andininy 10. Iarahantsika mamaky ny andininy 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa noho ny nahitany Jesosy izy dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe momo fa ninona akory izao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra o, Masina ianao aza mampijaly ahy. Ny andininy 10. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe iza moa ny anaranao? Dia hoy izy Legiona, fa dia moni maro niditra tao anatiny. Matetika ny mpiandrina ny fifoazana manao an'io fahazarana ara-bakiteny fotsiny ihany hoe rehefa tojo olona marary dia anontaniana hoe firy nareo aho iza ny anaranao, fa tsy tena izay loatra ry havana no hevitra tia tantara izay niseho teo amin'ny Jesosy ty, fa io dia mifampitohy amin'ilay nambara tamintsika teo hoe fanehoana ny fahefan'Andriamanitra, fanehoana ny fahefan'ny zanak'Andriamanitra. Ka isika ihany koa raha nantsoina hoe zanak'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra hiaina n'izany fahefany zany tsika, hiaina amin'izany anarany zany tsika satria anarana misy fahefany zany. Tsy hoe fahefana hitovy amin'ny Jesosy Kristy akory sanatria, fa fahefana kosa ahafahantsika mandresy ny ratsy rehetra satria tsy nomen'Andriamanitra fanahy ositsika fa fanahy mahinona? Fanahy mahery. Izany hoe fanahy misy fahefana, fanahy tahaka ny fanahin'Andriamanitra. Ny olombelona rehefa miteraka dia matetika fomba fitenin'ny olombelona rehefa tsy vita ny mitaizany zanany dia hozy izy hoe ny olombelona tsy niteraka fanahy fa vatana. Ary mety ho marina ihany zany satria na ny soratra masina ary miteny hoe ny ateraky ny nofo dia nofo, fa ny ateraky ny fanahy kosa dia Andriamanitra nofo sa fanahy. Dikan'izay izay rehetra teraka Andriamanitra dia manana n'izany fanahin'Andriamanitra zany, manana n'izany hery sy fahefana omen'Andriamanitra zany. Zany ry havana no toetra n'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Salamo 400. Salamo 400 ny andininy 17 no vakitsika. Amin'ny anaran'ny Tompo, maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ny teny hoe fahariana izay asongadiny eto dia tsy inona akory fa mamerina antsika ny amin'ny fanesoran'Andriamanitra ny aizina, izany hoe ny fandresen'Andriamanitra ny ratsy izay nandrakotra izao tontolo izao talohan'ny sininy mazava. Ary mbola zany ihany koa no aseho ny apôstôly masina Tesalonianina 2 toko 2 ny andininy 9. Fanehoana fa izay rehetra miaina miaraka amin'izany fanahin'Andriamanitra zany na ny fofinain'Andriamanitra zany dia afaka mandresy ny ratsy izy. Tesalonianina 2 toko 2 ny andininy 9 izay nivakiana tamintsika teo. Vakitsika manomboka eo amin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany. Dia iseho ilay mpandika lalàna izay ho levoniny Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Izany hoe tsy ny androntsika ankehitriny ihany akory ny atrehantsika ny fahavalo dia ny faharatsiana zany izay omen'ny devoly sy ny Satana entina haminganana ny fiangonana. Fa hatrany amin'ny fiangonana voalohany, hatrany amin'ny fiangonana izay nisy ny apôstôly dia efa nisy mandrakarivo zany, ary zany no ambaran'ny apôstôly eto hoe mandra-panaisitra ilay ratsy, mandra-panaisitra ilay misakana ny fiangonan'Andriamanitra tsy hiaina ny fahazavan'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Ary io atao hoe fisakanana izay ataon'ilay ratsy io dia amin'ny alalan'ny fofinain'Andriamanitra, fofinain'Andriamanitra izay adikatsika ihany koa hoe fanahin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra no ahafahana manaisitra an'izany. Noho izany ry havana ao anatin'izao fotoana izay atao hoe hanamarinan'Andriamanitra, ny fanomezan'Andriamanitra ho antsika izao indray dia ny fanahy masina zany, dia mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra. Fa izay rehetra manana ny fanahin'Andriamanitra dia afaka mandresy ny ratsy, afaka miala amin'ny fahalemena. Njarantsika araka izany meritreritra mandiny tena
hoe inona ny zavatra tsy mbola mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa isika izay nataon'Andriamanitra ho zanany mitondra ny anarana mahazanak'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra fahefana ahafahana mandresy ny ratsy rehetra na amin'ny tenantsika na ao anatin'ny fikambanana misy atsika na eo anivon'ny sampana sy ny fiangonana misy atsika tsirairay avy. Noho izany ary nambara tamintsika tamin'ity anio ity ry havana fa manana fanomezana izay ampanantenaina ho an'ny olona rehetra Andriamanitra. Ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia ny fanahy masina, ary ny fanahy masina dia omena izay rehetra maninona ilay voalohany teo mivavaka amin'Andriamanitra, ary ny faharoa omena ho an'ny zanak'Andriamanitra. Noho izany rehefa iainantsika izany fanahin'Andriamanitra nomenantsika izany, rehefa iainantsika izany atao hoe fiainana izay mitodika mandrakariva amin'Andriamanitra, manana fahazarana mivavaka amin'Andriamanitra ary miaina ny fahefana izay omeny fanahin'Andriamanitra atsika, dia tanteraka ilay lohahevitra izay bandintsika amin'ity volana ity manao hoe manavao ny fanahy masina. Dia samy ho avazo ny fanahy masina tsika rehetra ry havana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Zany sitrapon'Andriamanitra zany ry havana dia ndesika hanetry tena sy fona eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha iombonantsika izao vavaka fifonana izao, hivavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavana, tena tianay tokoa ianao, ary dia isan'andro isan'andro dia porofonao zany. Tamin'ity anio ity dia nambaranao indray zany tamin'ny alalan'ny sitraponao izay tianao mba hiainanay. Andriamanitra manoloana ireny sitraponao ireny dia mahatsiaro menatra sy mangay ahy zahay. Toa akory aza hanokatra ny vavanay hiantso ny anaranao satria tsy mendrika izahay. Fa ianao Andriamanitra ilay tianay dia manome anay fanomezana dia ny fanahy masina omenao ho an'izay mivavaka aminao izany. Ka manoloana izany indrindra Andriamanitra dia mahatsiaro menatra izahay satria tsy tena mpivavaka izahay. Indraindray toa mivavabavaka fotsiny izahay fa tsy tena mivavaka aminao. Indraindray koa omenao izany fanahy masina izany fa ataonao tsinotsinona. Koa mifona aminao zahay, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Mifona aminao tokoa izay Andriamanitra fa mandrakariva dia tsy tsaronay akory ny mba mivavaka aminao. Aty am-piangonana ihany izay vao mahatsiaro mivavaka aminao. Fa eo anivon'ny tokantrano izay misy anay dia tsy mba misy izany fiainam-bavaka izany. Adinonay izany, koa mifona aminao izay Andriamanitra, mamelany elokay. Fa amin'izao sisa izao izahay dia mba tea azo izany fanomezana tena tsara avy aminao izany dia ny fanahy masina, ka dia vonona ny vavaka aminao Andriamanitra. Fa omenao ihany koa ho an'ny zanakao rehetra izany fanomezana izany dia ny fanahy masina. Dia amarino izay Andriamanitra, mba tena ho tonga ho zanakao marina tokoa, ary dia indreto izay efa manatona anao. Miakoka eto am-poditry ny azo fijalianao Jesosy Kristy Tompo, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Fa tsy izany ihany Andriamanitra fa zahay reto dia tena tsy mendrika ny amin'ny fomba sy fanao, ny amin'ny toe-po toe-tsaina. Eny fa na dia tamin'ity anio ity fotsiny ihany azy Andriamanitra, dia tena maro ny zavatra nataonay tsy araka ny sitraponao. Ny zavatra izay nojeren'ny masonay tsy araka ny sitraponao dia ifonanay izany.
ny zavatra izay nosainay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra ifonanay tao anatrehanao izany. Ny teny noteneninay mety nanratsa ny hafa, ny teny lainga, ny teny fanamavona ny anaranao dia ifonanay izany. Mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay, fa teo zanakao zahay, te azo ny fanomezana sarobidy avy aminao zahay, koa dia indreto mivavaka aminao, amarino zahay, amasino zahay Andriamanitro, fa mino somatoko zahay, fa tsy mba hojerenao amin'ny faharatsianay zahay, fa hojerenao kosa amin'ny indra fosy ny fitiavanao, satria Andriamanitra fitiavana ianao, mamindra fosy mamela heloka isan'andro san'andro. Ary izany indrindra nefa nanoloranao an Jesosy Kristy Tompo mba ho famonjenanay. Dia mino somatoko izay fa hamela ny heloka ianao, hamindra fo aminay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen. Andriamanitra zay ivavahantsika ry havana dia Andriamanitra mamindra fo amintsika. Koa andeha tsika rehetra hitsangana hiaino andray ny teny famelan-keloka zay omen'Andriamanitra antsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe: ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho anorona ny fanekeko aminao ka dia hifantatrao fa izaho ny Jehova, mba tsy harovanao ary tsy lohanao vava intsony no ny enatrao, raha mamela ny helokao no ny amin'ny nataonao rehetra aho, ho Jehova Tompo. Ho koa Jesosy amintsika manao hoe: matoky anaka, voavela ny helokao. Ambara finoana ry havana fa voavela sy voavava ny helokareo rehetra no ny anaran'ny Masina. Amen. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Iraintsika ny rehetra.
ka ivavaka isika ry havana iombona amin'izao vavaka fangatahana izao. Ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka Fanahy Masina misaotra anao zahay. Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao ary miteny aminay isan'andro san'andro manambara ny sitraponao. Misaotra anao zay Andriamanitra fa na dia tsy mendrika azy izahay dia manana fanomezana tsara ho anay tokoa ianao dia ny Fanahy Masina. Misaotra anao zay Andriamanitra ary ndreto izay mivavaka aminao. Misaotra anao koa Andriamanitra fa ianao no miteny aminay fa zanakao zahay. Asa ny tananao zahay ka dia adidinao irery any. Ka raha zanakao ary zahay dia isan'ireo mahazo amin'izany fanomezana tsara tolotra ao izany. Koa misaotra indrindra Tompo, makasitraka indrindra ny amin'izany fitiavanao izany. Fa mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao zay Andriamanitra, ny amin'ny fiainanay amin'ny fanarahandianao. Maro tokoa Andriamanitra ny zavatra izay misankatsakana anay, mitarika anay emotra, te handrava anay amin'ny fivavahana aminao. Kanefa mino somatoky izahay fa tsy mba misy maharombaka zay eo am-pelantananao. Ka izany Andriamanitra ny finonay, izay reto dia efa natsonao, nataonao ho zanakao eo am-pelantananao ny fiainanay. Ka matoky izahay fa miaro anay ianao. Ary dia izany indrindra ny tokonay Andriamanitra, ianao lay miteny aminay isan'andro san'andro manambara ny sitraponao izay tianao ho tanterahinay. Kotario mandrakariva amin'ny alalan'ny Fanahy Masina ary izay Andriamanitra, mba azonay mijoro ho vavolombelonao, ho azonay ihany koa maneho ny voninahitra eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiarahamonina misy anay, eo amin'ny toeram-piasana misy anay, dia ho vavolombelonao zahay andeha amin'ny fahamarinana eo anatrehanao, any amin'ny sehatra rehetra izay ametrahanao anay Andriamanitra, dia irinay mba tena ho vavolombelonao tokoa izahay zanakao. Ka izany indrindra no angatahinay ny fitarihanao amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, fa raha nerinay fotsiny ihany dia tsy mahefa na inona na inona izahay. Komino somatoky izay Andriamanitra, fa ianao lay efa niantso sy nifidy anay, iaro anay mandrakariva. Hoentinay mbavaka manokana eto anatrehanao ankehitriny, ny reny rehetra ny amin'izao andro natokana ho azy ireo izao. Fantatrao tsisy miafina aminao Andriamanitra, ny zavatra izay sain'ireo reny rehetra ireo, ny fahasairanany, ny adi-tsaina izay ao anatiny ao, ny amin'ny fikarakarana ny ankohonana, ny amin'ny fieverana izay ahasoa ny fianakaviana rehetra, dia omeo hery izy ireo Andriamanitra. Raiso eo am-pelantananao ny fiainany, mba ho tonga reny mijoro vavolombelonao izy ireo, mba ho tonga reny ho modely eo amin'ny zavatra ataony rehetra, ny reny rehetra izay mivavaka aminao. Dia omenao ny fanomezana tena tsara indrindra ihany koa izy ireo, dia ny Fanahy Masina mba hitarika azy ny amin'ny adidy sy andraikitra izay ataon'izy ireo. Fa mivavaka aminao koa izay Andriamanitra, ho an'ny reny izay tsy mba misy miaino, ho an'ny reny izay tsy mba hakatoavy teny, Andriamanitra omeo hery izy ireny. Ary tario ihany koa ny zanaka tsirairay avy mba ahay akatony ireny, mba hanome fitiavana ho an'ny reny rehetra. Dia mino somatoky izay Andriamanitra, fa ianao mahalala hevitra hiverana ny reny rehetra, indrindra ny reny izay tonga eto amin'izao fiangonana misy anay izao amin'ny ankehitriny ity, ny reny rehetra ny tokantrano ihany koa izay manjoy izao Fanompoam-pivavahana izao. Dia samy ho feno ny fahasoavanao, ho feno ny fiadananao, ho feno ny famondram-ponao. Hoentina mbavaka eto anatrehanao ihany koa Tompo ny sampana vondrona fototra laika, apetraka feno am-pelantananao ny asa fitoriana izay fa napetraka ao am-pelantanan'izy ireo. Ho tarihinao amin'ny alalan'ny Fanahy Masina izy ireo, mba azony manao ny sitraponao. Fa ny sampana rehetra eto anivon'izao fiangonana izao ihany koa, dia samy ho tarihinao amin'ny alalan'ny Fanahy Masina handeha araka ny sitraponao. Dia izany izay rehetra mahasoa anay Andriamanitra, no angatahinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Andesika ry havana hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka ny fanekam-pinoana apôstôlika no ndeha iarahantsika miombona, hoentintsika manambara izany finoantsika izany.
Iarahantsika manonona izany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, niteraky Maria Virjiny, nitsara napaka Ponty Pilato, nimbonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy tompo. Avy any viny tsara ny velona sy ny maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Anio arivany anokafantsika ny herinandro ny fanahy masina, ny lakamisy dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia mitohy koa izany amin'ny Pentekosta ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, koa dia io manampana amin'izany ny mpanefana samy tompo rehetra. Ngataka ny mpanefana samy tompo rehetra sy ireo mieritreritra ho atokana ny mpanefana samy tompo, na eto amin'ny fiangonana ny tokantrano hitsangana no hira fa 300 ny andininy voalohany. Ry Jesosy mba tatano ny andininy voalohany. Ny andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy. Asana apôstôly toko 7:20, ny andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy. Vakitsika rehetra aminaran'ny tompo. Ary fantatry Paoly fa Sadoseny sasany, ary ny sasany kosa Fariseo, dia niandry tamin'ny za dia Fariseo, zanaky ny Fariseo, ny amin'ny fanantenana sy nitsanganana maty ny tsarana. Rehefa nilaza zany izy dia nifanditra ny Fariseo sy ny Sadoseo ka nizara ho tompony olona maro. Fa ny Sadoseo manao hoe tsy misy fitsanganana maty sady tsy misy anjely na fanahy, fa ny Fariseo kosa manaiky zany avokoa. Ary nisy antsoantso marinina teo, ary ny mpanoradalàna sasany izay isina ny tokony Fariseo dia nitsangana dia niady hevitra ka manao hoe tsy hitanay izay eloko ty lehilahy ity, fa zaho manovanjely hipetraka ianareo. Paoly apôstôly, Fariseo, zanaky ny Fariseo. Rehefa niatrika fitsarana izy efa sahirana teo amin'ny fitsarana satria betsaka ny nandentika azy amin'ny zavatra tsy marina. Nitombanany maso ny olona manodidina, niatrika ny fitsarana, ny mpitory sy izay rehetra teo dia ny antsasaky ny olona Fariseo, ny ampahana amin'ny olona Sadoseo. Ka i Paoly Fariseo, hatramin'ny tsinay mainty no izy ny fitenenana, dia ny andany tamin'ny Fariseo izy, nilaza fa misy fitsanganana tena maty. Dia izy ny Fariseo, namanay zany ianao. Dia niady ny Fariseo sy ny Sadoseo dia tsy vita le fitsarana fa niravana fotsiny, davitra zany Paoly zany teo. Ka ny fanontaniana dia inona loatra moa ty Fariseo na tonga ny Paoly ho avitra ity, zay no resahantsika. Ny Fariseo zany dia antoko, sekta zany na herezis. Tsy olona anankiray anankiroa zany izy io fa antoko. Antoko lehibe anatin'ny fiangonana.
sekta izy fa sekta anaty fiangonana fa tsy tahaka ny sekta kehitriny misintika dia miala izy anatin'ny fiangonana foana izy sady manao politika izy a no manao fivavahana sekta anatin'ny fiangonana zany a ny atao hoe fariseo a dia ny adversaireny zany atao hoe sadoseo e zany tsara ho fantatra zany ny forona zany zareo zany taonjato maro talohan'ny Kristy tamin'ny andro taorian'ny andron'ny Makabeo zany a ny forona avy amin'ny hoe asidima zany na olona tia fivavahana be le fariseo efa talohan'ny Kristy zany io manjato taona no efa nisy zay ny tsy ahitantsika anatin'ny testamenta taloha fa ny elakelaky ny fiforonan'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao a ny foronany zany sy amin'ny toko fariseo zany a sy ny sadoseo fariseo no resahantsika fariseo dia avy amin'ny teny hebreo faras misaraka ny dikany zay koa ry amin'ny teny hoe sekta na sekare na sekadera misaraka miavaka zay ny dikany izy zany a dia miavaka ry zareo zay koa no mahantoko azy misavatra imbonany koa jerentsika hoe inona ny lafitsarany sy lafiratsiny matetika isika raha vao maheno hoe fariseo dia lafiratsiny foana no henitsika ny fariseo zany a lafitsarany dia antoko ny maro anisy izy antoko mbahoaka izy dia maro anisy a teo amin'ny jiosy ny ankamaroan'ny olona manam-pahaizana dia fariseo avokoa tamin'ny andron'ny Jesosy izy koa zany tia tanindrazana tena tia tanindrazana izy zay ny lafitsarany izy koa tia sy manaja ny lalàna misy lalàna antsoratra misy lalàna ambava dehibe zay ny daholo izy rehetrarehetra reny ary izy tena manaja hatramin'ny antsipriany ny fariseo zany rehefa miantsena tonga hatrano isainy mihitsy le anana hoe 1 2 3 4 folo ty zany ampahafolony le anana dia atokana iny tena vitany ampahafolony voamaina vitany manisany iny hoe firiny ampahafolony ty ampahafolony akanjony dia satria zay nateo ampahafolo karena vitany arabaky teny io tsika manko mizesta fotsiny lafa folo karena fa tsy tena ataotsika le izy zany ampahafolo karena zany nge raha oarina amin'ny olona mandray karaha misam-bolana dia ny karaha manao volana oktobra no aterinao e fa tsy zay ny volana fahafolo na akanao ampahafolo ny isam-bolana iny aterinao fa ankehitriny dia anarina rakopisorina manko ny fahafolo karena fa tsy tena arabaky teny fa ny anany fariseo arabaky teny manana omby folo izy ateriny le omby fahafolo efa tsisy manapitra n'izany akory aty raha manao trano izy amin'ny fahafolony le tokony anaovana trano fahafolony ateriny any amin'ny tempolo vita ny fariseo zany tena ampahafolony tokoatrany a le ataony fa tsy saritsara mazoto mampianatra koa ny fariseo mazoto mampianatra izy koa manana fotompinoana marina sy mazava ohatra zao ny sadoseo a tsy manana fotompinoana momba ny fitsanganantena maty tsy mahalala momba ny anjely fa ny fariseo fantany zany fitsanganantena maty zany a fa fotompinoana marina voalaza amin'ny bokin'ny Daniela amin'ny bokin'ny Joba sy ny sisa fa mitsangana ny maty amin'ny andro farany ary misy natao hoe Fanahy izay tsy mety maty mazava tsara ny fotompinoana ny farany zany a izy dia olona miezaka hitandry teny misy karazany maro ny fariseo raha ny fitondran-tena zany no hijerena azy roa ihany resahantsika zareo zany misy atao hoe fariseo vaky androny mivonto foana ny androny satria izy zany a miaro tena amin'ny vehivavy izy tsy mba jerijery vehivavy fa aloha ny mihodina ka midona foana zany ny androny zay mahatonga azy vaky androny satria raha vao mahita vehivavy izy dia miondrika zany izy zany dia midona dia reny zany fantotra hoe reny mahatandry tena amin'ny vehivavy reny fariseo reny a mivonto ny andro misy ndray atao hoe fariseo manjoko na korobe zareo ndray miondrika lava fa manahirana azy zao tontolo zao dia miondrika anika miondrika foana izy na eny an-tsena azy zay zany karazany fiainan'ny fariseo i Jesosy dia nanana fariseo maro sakaiza ao Nikodemosy ao Simona dia zay zany le lafitsarany zany amin'ny fariseo fa ny lafiratsiny zany a dia
sahirana izy amin'ny pitsopitsony amin'le lalàna ka ny lehibe manjary adinona le pitsopitso ny tena tandremana firy ny lalana tsy azo ale amin'ny andro sabata entina firy kilao no azo entiny olona amin'ny andro sabata hany ka i Jesosy rehefa nanasitrana ny jamba ny ray mandeha dia nandika lalàna maromaro amin'ny fariseo voalohany izy manasitrana amin'ny andro sabata amba tokony andro hafa ny fanasitranana fa tsy sabata faharoa Jesosy naniraka olona nandeha efa misy lalana lavalava tsy tokony atao zany fahatelo i Jesosy dia nanao biriky satria inona moa nataony Jesosy tam'le lehilahy jamba hono raka izy nororano izy mitany dia nanao feta izy ny fariseo dia manao famaritana ina natao hoe manao biriky miainga amin'ny formule ny atao hoe manao biriky dia manao feta tsy ny abetsiny akory ny mikonty fa na feta ohatran'iny nataony Jesosy tamin'ny masony efa diso izy satria efa nanao biriky azotsika ve zany pitsopitso zany satria natao hoe manao biriky dia fotaka sy rano fetafetaina ka efa mitovy amin'ny manao biriky iny ny ray mandeha koa ny mpianatra nona dia nitsindroka salombary dia ny voasany zalahy dia nohanina ozy ny fariseo tsy mety amin'ny andro sabata satria ny toto vary ina marina moa famaritana mitoto vary le izy ny marina natao hoe mitoto vary dia manala ny odiny amin'le voambary sa tsy zay ny famaritana an'izay ka tsy ny abetsaky ny voambary ny voasanao akory fa efa mitoto vary ianao zay le pitsopitso efa mitoto vary ianao satria ny famaritana hoe mitoto vary manala le odiny amin'le voambary ka navonga amin'ny telo nataonao efa nitoto vary ianao amin'ny andro sabata io Jesosy laha ny andro amin'ny pitsopitso ny anareo fa adinonareo ny tena izy ny lafiratsiny koa misy karazana fariseo miatsara velatsy rehefa tsy hitan'ny olona izy tsy manao rehefa hita amin'ny olona ihany izy mody manao mafy dia miatsara velatsy zany izy ny lafiratsiny koa manava tena tafahoatra rehefa mivavaka izy tsy mba manetry tena rehefa mivavaka izy sa manona mihitsy hoe za tsy taka an'le zalahy itsy mivavaka izy rehefa eny an-tsena ataony hita amin'ny olona mihitsy fa hivavaka izy dia mitsangana amin'ny piblika eo amin'ny tsena eo izy zany dia ny manaraka ny lafiratsiny diso fampiarana izy ohatra hoe lalàna atao hoe korbana natao hoe korbana zany ataoko rako mpisaorana ny momba arehetra zay natao hoe korbana atolotro an'Andriamanitra ny fananako rehetra raha misy olona manao voady zany dia hoe atolotro an'Andriamanitra ny zavatro rehetra afa-tsy zay velomako ihany fomba fanao zany teo amin'ny jiosy ary azo atao kehitriny ka hoy izy ny fariseo satria efa natolotro ao an'Andriamanitra ny fanananao na marary ary ny ray aman-dreninao tsy azonao moahana vola azonareo ve zany satria raha mamoaka vola izy na ho amin'ny tenany na ho an'Andriamanitra ihany ka na marary ary ny ray aman-dreniny tsy azo amoahana vola satria efa an'Andriamanitra ny volany disonareo Jesosy ahoana le hoe manajany ny rainao sy ny reninao didy folo mihitsy ny dingaminareo amin'ny alalan'ny didy madinidinika amboarinareo le olona zany mandrary tsy mahazo mitsabo ny ray aman-dreniny manampy ny ray aman-dreniny satria efa mamintolo le rako mpisaorana natolotra ho amin'ny fiangonana tsy azo analana tsony anomezina ny ray aman-dreniny zany zao samy tiona ny nataonjareo ka le fariseo zany tsy hoe olona ratsy ho azy fa nysaintsika teo ny lafy tsara fa misy lafin-javatra maromaro mampifandona azy amin'ny Jesosy na nitsiny Jesosy ny zareo fa ny fariseo dia antoko tsy izy rehetra ao ny olona ratsy fa ny ampahany vitsivitsy zay miseho loatra manana ny marina loatra dia diso fampiarana amin'ny zavatra rehetra ohatra zao izy nizaniza mianina amin'ny alitara tsy maninona osy izy fa raha mianina amin'ny volamena amin'ny alitara ianao zay ianao dia azon-dosa ho Jesosy
inona moa no amboniny alitara sa ny volamena ka ny volamena indray ny tonononareo, inona no amboniny tempolo sa ny volamena, lasa le volamena indray no ambony fa tsy le tempolo. Izay zavatra zay zany no mahabdiso azy amin'le fampiarana zany. Fa ny fariseo zany a dia tsy olona ratsy ho azy akory amin'le resantsika hoe tia tanorazana izy, tia mampianatra izy, manaja ny lalàna izy, betsaka manam-pahaizana izy, manana fotomponoana marina izy. Fa misy lafiratsiny zany a zay nampifandona azy tamin'i Jesosy. Dia izay zany mahatonga le hoe le fariseo zany hitantsika matetika contre amin'ny Jesosy foana, satria zareo zany samy nahazo olona maro, fa misy fariseo maro koa zany a naman'i Jesosy. Zay zany a ny momba ny fariseo, izy zany manana fanontaniana, ao dia misy manana fanontaniana. Afaka manontany ianao fa mampianatra pastira zao. Averiko fa antoko zany izy io fa tsy olona ray. Misy olona manam-pahaizana, misy olona tsy mahay ninina koa satria antoko. Fa izy anaty fiangonana foana izy, sady manao fivavahana izy, manao politika, efa nitsangana ela talohan'i Jesosy reo. Ny teny hoe fariseo avy amin'ny teny hoe farasy, tafasaraka na miavaka ny dikany. Ireo dia maro anisy. Rehefa rava ny jodaisma taorian'ny taona 70 dia ny fariseo no natanjaka. Ny jiosy hitantsika ankehitriny dia ny fariseo no nanangana azy, satria ny fariseo dia olona tia soratra masina, ary raha tsy ny fariseo efa rava ivavahana jiosy io. Fa io fariseo hitantsika ankehitriny dia atao hoe rabinisma, izay ny fivavahana jiosy any Palestina amin'ny andro ankehitriny. Zay zany natao hoe fariseo. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo nampianaranao ny amin'ny fariseo. Tsy hoe ratsy ho azy izy ireo, fa misy zavatra maro azalainy tahaka. Dia ny Fanompoam-pivavahana, fitiavana ny firenena, fitiavana ny lalàna, ary ny fananana fotomponoana marina. Ampianary zay akatahaka azy amin'izay. Ampianary koa zay nefa tsy hanahaka azy amin'ny fiatsaram-belatsia, amin'ny sarotina mipitsopitsony loatra, mba tsy ho diso fampiarana koa zay ary mba tsy hanavatena. Miomana amin'ny fanaisana amin'ny fanasan'ny tompo izahay. Meo anay le fananao masina izay fanomezana ho an'izay mangataka ho an'izay zanak'Andriamanitra, mba hahatonga anay ho marina sady tsy misy tsiny satria dioviny rano Kristy rehefa miombona amin'ny ofo sy divay izahay. Misaotra tompo. Amen. Fifaliana ho antsika ny mandray toavantsika ny amin'ny sakramentan'ny batisa. Ny zazakely ravonina $100,000 tolotro indray mandreniny ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Vala me 720 ny andiny voalohany sy ny faharoa dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Andraisantsika reto avantsika reto manavao ny fanoloran-tenany manolotra ny zanany ao amin'ny sakramentany batisa. Hoenentsika ny teny fanorena zao sakramenta masina izao. Hoy ny tompo, efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany, ko mandehana ianareo. Atao mpianatra ny firena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo. Ary ino za momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao.
ary ahoroko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesoa. Amen. Misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo ho valianareo araka ny sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra retsika va ianareo? Ekenareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra matoky ahatonga nareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo natanterahany fiangonana amin'ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana izao. Hanekena ny Jesosy ho tompo azo hery izy ka handany asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo? Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezaka ka hahatonga azy mpanefana samin'ny tompo. Mangataka anareo hitodika any amin'ny fiangonana namafy izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay eo an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanomin'Andriamanitra matoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainany rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao sy ankeny amin'ny Jesosy tompo mba ahazony hery andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo ny herin'ny Andriamanitra ny ekinanay antanteranay izany. Amen. Tsika fiangonana koa dia tompony andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra anketsika ho amin'izany sakramenta masina izany. Hitsangana isika ngataka ny fanahy masina nome izany herin'Andriamanitra izany. Isika Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay ankehitriny ny didin'i Jesosy Kristy tomponay ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa koa mitalao aminao zay raha eo manatrehanay aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo ka mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao. Ity zaza atao batisa ity any Andriamanitra ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafiny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy noho ny asa ny fanainao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Andriamanitra faly misaotra anao ihany koa zay fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakana ao Andriamanitra. Ny angatahana fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampindro ray aman-dreny ny mpiantoka azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao
Omba ny fahasoavanao ihany koa ny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zazy ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha voninahitra arivo milera dollara. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hoy ny Tompo, anaka, aza matahotra. Efa nanavitra anao ay ianao. Efa niantso ny anaranao Ento zaza zao ka te zao tsara fa zanak'Andriamanitra no mino ny fanahy. Amen. Ira fanampy ny fahina ambin'ny folo ny diratsika ny Tompo. Fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny hery havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miaraba manokana ihany koa ireo rehetra tratra izao andro anio izao, ilay Andriamanitra be fitiavana ne ameno antsika hatrany ampitoetra ao anatintsika ihany koa ny Fanahy Masina mba ahatotosantsika ny didy napetraka amintsika. Toy izao indray ny vaovao iray izao maraina izao. Avy amin'ny tandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Apatsahiviny sika rehetra fa manomboka anio ny herinandro Fanahy Masina. Anio hariva ho an'ny sampana sekolelady manomboka amin'ny 4 ora sasany. Anio aorian'ny Fanompoam-pivavahana ihany koa no andraisana farany ny anaran'ireo izay andeha fiara-iombonana amin'ny fisangatsanganan'ny fiangonana amin'ny alatsinain'ny Pentekosta ho avy izao. Ny sara-pisoratana anarana amin'izany dia 200 ariary. Isy ny fiofanan'ny dekônina sy lola rehetra eto amin'ny chapelle militaire Paibe ho tanterahana ny sabotsy rojolay amin'ny 8 ora maraina eto am-piangonana. Marina fa manatrika io fiofanana io ihany koa ireo dekônina vaovao nanolo-tena. Ny fanokanana ireo dekônina vaovao ireo kosa dia ho tanterahana ny alahady 17 Jolay 2024 ho avy izao.
aoka isika hitondram-bavaka amin'izany rehetra izany. Avy amin'ny sampana Dorcas, arahaba ilay no asoavina ny tompo ombanao. Izany fiaraban'ny anjely izany no iarabanay sampana Dorcas ny rehetra na tratra izao fety anio izao. Jesosy Kristy anome fitahiana maro sesehena ho antsika rehetra. Anio no farafisoratana anarana amin'ny batisa faobe atao ny alahadin'ny Pentekosta ho avy izao. Koa mijanona ny sampana Dorcas rehetra ary ireo ny soratra anarana ihany koa ho amin'izany batisa faobe izany ao aorian'ny Fanompoam-pivavahana anio maraina. Misy ny varotra voninkazo ataon'ny sampana ao an-tokotany anio. Miverina ihany koa ny sampana Dorcas ny sabotsy ho avy izao amin'ny 4:00. Sampana VFL, miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo. Araka nefa voalaza dia androany no anatanterahana indrindran-kira iarahana amin'ny mpitoro sy ny groupe Daniel. Manomboka amin'ny 3 latsaka fefa ny fotoam-bavaka ary amin'ny 3 tsy diso ny rindran-kira. Tongava maro, misy ihany koa ny atsikana ao anatin'izany rehetra izany. Mbola misy ny tapakila azontsika jifaina, 3,000 ariary tapakila tsotra ary 10,000 ariary ny fanasana. Mivarotra mofo mamy sy masira ihany koa ny sampana. Ao amin'ny akany ambany no fakana ny gâteau fête des mères. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Ny mpikambana ao amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara dia anatanteraka tafika masina anatiny ho antsika eto amin'ny fiangonana. Izany dia ataony sabotsy 2 sy 7 Jolay ho avy izao. Ho antsika maniry ny fitsidiana dia iangaviana amerina ny taratasy fisoratana anarana izay efa nozaraina tamintsika. Aterina izany ao amin'ny birao mpitandrina. Avy amin'ny sampana sekoly Alahady, isaorana ny tompo fa totoza soamatsara ny fisindahan'ny mpampianatra niaraka tamin'ny mpitandrina ho maly sabotsy. Isaorana ihany koa ny mpampianatra rehetra nanatrika izany. Anjaran'ny sampana sekoly Alahady no mitarika antsika nio amin'ny herinandro Fanahy Masina manomboka amin'ny 4 sasany ny fotoana. Anio ao aorian'ny Fanompoam-pivavahana no fisoratana anarana farany ho amin'ny fitsangatsangana fiangonana amin'ny alatsinain'ny Pentekosta any amin'ny mpampianatra sekoly Alahady. Antsoina ny biraon'ny sampana sekoly Alahady sy ny mpampianatra rehetra hamonjy ny fivoriana fanao isam-bolana ny Alahady ho avy izao. Amin'ny 7 fivorian'ny birao, amin'ny 7 sasany fivorian'ny mpampianatra rehetra. Avy amin'ny sampana tanora kristianina, mbola misy ny tapakila mahakasika ny opération tolake azo raisina any am-pikambana izay hozaraina izy io amin'ny andron'ny Pentekosta. Izany dia entina ny manana ny fianambean'ny STK any Toamasina. Mankasitraka antsika amin'ny fandraisana anjara. Avy amin'ny sampana skoto. Ny sampana skoto dia manasa antsika handray anjara amin'ny lanitra party izay karakaraina amin'ny lundi de Pentecôte iarahana amin'ny fiangonana any amin'ny fitsangatsangana fiangonana izy io zany a. Riz cantonné plus poulet pistolet achar jus amin'ny vidiny 10,000 ariary. Ny tapakila dia efa azo raisina any amin'ny kape sy ny mpiandraikitra rehetra. Avy amin'ny fikambanana katekômène, anatanteraka journée bloquée isika katekômène ny zoma 10 sy sabotsy 12 ary alahady 12 jona ho avy izao. Koa antsoina mpikambana rehetra isoratra anarana any amin'ny birao na any amin'ny compte FB KT Chapmi hatramin'ny alatsinain'ny Pentekosta 9 jona ho avy izao. Ny andindininy dia olasaina manaraka. Anovo fahalalana tsara isika koa tongava daholo. Tianao Jesosy. Rakim-pisaorana Koritianina 2:5-5. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana ny raisina avy tamin'Andriamanitra. Tononona ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Rakim-pisaorana misaotra Jesosy, misaotra tamin'ny fitahiana sy ny fiarovanao ny zanakao. Anandratra anao Jehova ô, fa nanintona niakatra ianao ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko ao. Salamo 30:1. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Dia toy izay indray vaovao iray androany ravana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika nahavitan'ny Fanahy na fanambadiana rehetra avantsika. Andriamampianina Rijasina sy Andriamanantena Maria Rozia.
andre mahazarivo derana ambina si raha narison faniry lalaina asana ao zareo oentina mbavaka o masina fanambadiana raha kotonarina entso fiononona si raha kotaromanina minantso mariela raha zafindrabe mamsosy mandimby arson hery mamitaina raha velison ajanirina si raha narivao feno dani reo izy reo a dia mivavaka anareo ny fiangonana sotra tompo sakrametany batisa zay voatonona zany hitsangana kazaly mano ray aman-dreny rasonindrina marceline raha miandrinandrianina entso anitra fity ray aman-dreny raha zafindrabe ajanena sy raha soanantenaina zazakely raha andre masonoro tokony ainanombana tolotry raha benson tolo-janahary nomenjanahary no lany selina manolotra ny tena no amin'ny sakrametan'ny batisa zazakely raha kotomandry nomena itokina ray aman-dreny raha kotomandry sy raha solofo marina amin'ny antra ny voary zazakely raha jobelina nomenjanahary atolotry raha jobelina andry sy robeson mamy angeline zazakely raha jobelina amboarany ala koa anatin'ny zaminy zazakely andrianary vony miaro ny ekony isi ray aman-dreny raha jor malala kristianisy raha soanaivo any a zazakely raha kotonarivo liarnosy even ray aman-dreny raha kotonarivo sandisy nomenjanahary safidynerina raha andriantsy volo radina antenenany lamdry dia manolotra amin'ny tenanao amin'ny sakrametany batisa zazakely koa andretsy volo tsiaro ifaliana atolotry raha andretsy volo sy andriamahanina riana tiavina raha fiany soa bakolonirina zoelina dia manolotra amin'ny tenanao amin'ny sakrametany batisa koa ny zazakely rasolonjatovo-kantonyrina prinsia zazakely rasolonjatovo andony aina tolotry ray aman-dreny rasolonjatovo sy raha kotoary jauna engotina zazakely andrianjafy arso iary kanto malala atolotry andrianjafy arso nandrasana sy raha ary malala engotina zazakely andre manantso nomenjanahary atolotry raha zafa manantso sy raha fanjalalao zazakely andrianasolo todiso raha andrianasolo etienne oslo raha koto malala fanomezantso aslin atolotry raha koto malala fanomezantso sy raha velo arso anita raha mato raha velo arsolo anita koa dia manolotra amin'ny tenanao ny sakrametany batisa zazakely raha mamonjyso mioty silvana raha mamonjyso mandre sylvain atolotry raha mamonjyso ajaniaina sy raha so ary malala sylvie o daholo zareo sa tsy ao ato zareo zazakely nome niavo krista evan atolotry jean cri rolancy raha kotomanina ary so nomenjanahary zazakely raha kotomanina nomenjanahary aron tolotry ray aman-dreny raha kotomanitra nomenjanahary sy michel tsifane ahmed abdallah reo izy reo zazakely raha olo arso fiobina mamin'ny aina atolotry raha solo arso rado sy raha arso lalaina nomenjanahary rado di dona zazakely raha heriniana chantal aime atolotry ray aman-dreny raha arjarary elize christelle zazakely raha kotarison atolotry ny avo raha kotarison nasandratry ny avo valiso atolotry ray aman-dreny raha kotarison andretina josé sy raha zanarivo tsy lavina saloy zazakely raha ty arso fanasina hortensia atolotry mindana narsosy raha ty arso faly sy misy de honnête zazakely raha vao rano miasaina sandi claudia atolotry raha marla claudia sy rano miasina lovaso angela zazakely raha marla claudio atolotry raha marla claude sy rano miasina lovaso angela koa ny zazakely avo tsy resy anyso nemia atolotry raha kotomonjy any michel zazakely raha velo mamonjy ande mael atolotry raha velo ny aina voahirana raha misy tsy voatonona dia mandalo ao amin'ny mpitandrona ao tahaka izany koa raha misy diso ny anarana ireto avantsika reto manolotra amin'ny tenany andray ny sakrametan'ny fanasan'ny tompo mangataka azy ireo hiakatra tianolona raha andriatsy volo radina ny tenaina landry da ny sainana ange christophi safidy
andre mitantsoasanda ny fanasina fifaliantsoa raha be nandrasana ny ainany mena ny diary raha be mandrasana ny asina miora raha ndroso arson ny tsiaro ny aina norona valina. Ireo izy ireo entinambavaka zany mba atolotra atsika ao Masina amin'ny Pentekosta hivavaka isika. Mizananao zay ny tompona amin'ny sakramentany batisa sy ny sakramentany fanasan'ny tompo ho an'ireo izay nitendrenao andray izany. Ianao ny mpanamasina ary fanamasina, anomana azy ara-batana ara-tsaina ara-panahy ianao ka ho tomboka sy masina amin'ny fiainana zany hatrany an-danitra. Taio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka, ny sampana miantoka, taio ny manolo tena mba ho fanatitra sitrapo tokoa ka manolotra amin'ny tenany mba ho masina sady tsy misy tsiny satria manao fanompoam-panahy fanatitra velona masina sitraka ao Andriamanitra. Misaotra Tompo. Amen. Mahazo toerana ianareo dia azo adinoana ny rojombavaka. Manana ambara amintsika ny sampana Alahady raha tsy diso aho dia manasa hiakatra avatrany ny tompona andraikitra. Hoy ny mpanao salamo, salamo 2:1 sambatra ny olona izay matahotra ny Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Samy maniry fahasambarana ho an'ny reny sika rehetra ka izany ndalotsotra masina izany no entin'ny sampana Alahady miaraba ny reny rehetra amin'izao fetiny reny izao. Reny nahitana masoandro, reny nitondra mafy indrindra nandritra ny folo volana, reny ny zara fitiavana, reny ny taiza, reny nanabe, reny nananatra, reny nanitsy. Raha toizana dia lava be, tsy voatanisa zany fa reny tsy lany mamina ny fitiavan'ny neny. Zava-tsy tokoa nahazontsika avy amin'ny neny. Rary ny loatra raha izany raha miaraba ny reny sika rehetra ary mivavaka ho azy ihany koa mba ho salama sy feno fifaliana lalandava. Ny fahasoavan'izy Tompo no irariana irotsaka aminareo reny rehetra ka atsiaro fahasambarana ianareo amin'ny fiainanareo eo anivon'ny ankohonana. Ireo tsy mba manana reny kosa dia ny fitiavan'izy Tompo no ameny banga eo amin'ny fiainanareo. Izao dia ansaina mba hiakatra ety anoloana ny vadin'ny mpitandrina Rakoto Mikaela, ny vadin'ny mpitandrina Andriamanantena Tahirin-tsoa, vadin'ny mpitandrina Randriamanga Nirina Victorien, ny vadin'ny ndefomandrin'ny filohan'ny fiangonana ary raha tsy diso ohatra ny tsety ny renim-piany Alahady. Dia miangava ny ray aman-dreny mpitandrina mba hitondram-bavaka ny reny rehetra tonga amin'izao fotoan'izao. Manasa ny reny rehetra hitsangana. Misy tsy reny tafatsangana hitako teo. Hivavaka isika. Eva dia fofonaina mahavelona nomenao ny Adama reny ny olombelona rehetra. Nisaotranao zay ny amin'ny fisian'ny vehivavy
manambara aina fitohizan'ny taranaka, manambara fahavelomana. Izany misy ny reny niteraka, misy ny reny pia. Ny endriky ny reny dia endriky Andriamanitra koa, satria manabe olona izy na amin'ny naterany na ny tsy naterany. Ianao Andriamanitra manome izany fahasoavana lehibe izany satria ianao no mandahatra ny fiainan'ny olona, na ny azy ireo ny fo mahareny satria ny ao anatiny mahareny. Koa ianao Andriamanitra no angatahanay hanome azy ireo andro lava, faharetana sy fiaretana amin'izay rehetra tokantrano. Ao ny reny izay mijaly ao amin'ny tokantrano, ao ny reny sahirana amin'ny fitadiavam-bola, amin'ny fivelomana izay tsy zarizary, ao ny reny tsy salama lava, ao ny reny tsy mba mahazo izany mihaja amam-bolana ao amin'ny ankonany izany, ao ny reny namony zanany, ao ny reny ny miatrika fitsarana, ao ny reny any am-ponja, ao ny reny tsy maintsy miasa amin'ny fotoana ankehitriny, ao ny reny mikarakara tokantrano miahany ankonany adidy lehibe izany. Maro tsy tambo isaina ny endriky ny mahareny. Ireo miahanay aty amin'ny fiangonana ao anaty sampana, ao amin'ny dekona, ny birao ny fiangonana, amin'ny asa fitandremana, ao ny reny tompona andraikitra amin'ny firenena, tompona andraikitra amin'ny fiangonana. Apetraka ambany fahasoavanao izy ireo, ka azoanay firenena satria fototro ny firenena ny teny hoe reny. Ka raha ny reny no vanina sy mitaiza olombanina dia ho vanina ny firenena. Hanome modely tarafinay rehetra izy ireo. Tantaninao menao ny fanahy masina, ka hery amin'ny teny amin'ny asa, menao fahasalamana, hery sy tanjaka, naiza misy azy ireo, manaraka izao vavaka izao. Enina ny tsy afaka manaraka azy, nanantokantrano amin'ny toerana maro samihafa nampita-dranomasina. Apetraka ambany fahasoavanao izy ireo, ka tsy mandalo foana zao andro zao fa andro azon'izy ireo hery miasa indray maneo izany mahareny zany izay fanomezam-poasavana sarobidy nomenao azy. Misaotra Tompo satria ianao ray mahalala manome azy ireo ny fanahy masina, izay hanome azy ireo ny zavatra rehetra izay tsy aro voatorononay. Misaotra Tompo. Amen. Petraka ny reny ary amin'ny fiangonana. Raha tena nihaino tsara ny toro-tenintsika teo a, nandritra ny minitra vitsivitsy, ka naina nangataka tokoa, dia samy nahazo an'ilay fanomezana tsara indrindra. Dia inona moa ilay izy? Samy nahazo ny fanahy masintsika. Fa zao kosa ny sampana sekoly lahy dia hanome fanomezana marika hita maso ho an'ny solotenan'ny reny ety anoloana sy ianareo reny rehetra izay tonga eto hitsangana mpitoerana ihany fa misy tenin'Andriamanitra ho zaraina amintsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa izay teny rehetra avoakan'ny vavan'Andriamanitra. Fanomezana tsara daholo reny, nomena mpitiavana Tompo dia raisam-pitiavana. Angatana zany mba hitsangana eny am-pitoerana daholo ny reny rehetra dia misy mizara an'ilay fanomezana. Tsy enjera ty afaka tonga dia makety anoloana.
andro hafa loatra ity andro ity, atsiarovana anao rineny tena tiako. Misaotra Andriamanitra fa nomenao izy na molavola sy ny taiza na nabe anay ankizy. Mamy loatra ianao tena tia anay tokoa, nabe azy indraindray ny adalan'ny dadanay. Ny amin'ny fantatray dia izao afa ihany mamanay. Fitiavan-dehibe nomenao anay, nakapoka zare no azonay. Fitiavan-dehibe ka nasoanay, tsaronay foana ny angolangolanao sy ny safisafim-pitiavanao. Neny eo, mamy loatra ianao, tena maminay tokoa. Tonim-bavaka no atolotra ho anao, Andriamanitra, jerenao ireo reninay, omeo ny fanahy masinao e, ampitombo ny finoana, tsy ialany aminao, atanjao, anjakao, tena ho mpanomponao. Zao dia angatahana ny birao fiangonana sy ny filohan'ny sampana mba andraitanana ny solitenandray ny etỳ anoloana. Solitena anay izay namena fanomezana teo dia solitena ihany koa ho an'ny reny rehetra ato amin'ny fiangonana anao teny fisaorana. Ny saorana voalohany ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia nahary koa ny olombelona. Anisan'izany vehivavy dia lasa reny. Nahoana moa ny isaorana ny Andriamanitra, isaorana izy satria mahefa ny zavatra rehetra. Zava-dehibe ilay fiarahabana omenareo satria Andriamanitra nandahatra, Andriamanitra nandamina, Andriamanitra ihany koa nanome. Tsy kely le fitiavan'Andriamanitra, tsy hoe tsy tiany akory ny tsy eo, fa maro nonikasa amin'izao mba hatratra n'izany fetin'ireny androany zany, amin'ity taona 2024 ity. Fa izao nalahatra ny tompo ny fotoana dia tsika izao nahatratra an'izany. Dia voninahitra, ny dera, ny laza natolotritsika azy. Isaorana manaraka ianareo rehetra. Satria nahoana nanolotra fanomezana, nitondram-bavaka. Izay rehetra solitena ihany, fa izahay ireny dia mahatsiaro ny fitiavana avy aminareo zanaka, indrindra koa ianareo izay vadinay na tonga anay ho reny, dia isaoranay ihany koa satria raha tsy tenareo dia tsy reny zahay. Dia teny fisaorana atolotra fankatelemana ary mivavaka ho anareo ihany koa didinay ireny mba aleo alasa amin'izay rehetra atao. Ny miasa ahita vokatra, ny mianatra ahazo fahaizana.
sy fahalalana dia ho an'andriamanitra irery ihany a ny voninahitra sotra toko. Dia asaina antsika hamonjy ny toerana kely tokoa ilay fanomezana ny fomanolotra nefa feno dia feno fa mirary fety sambatra ho antsika rehetrarehetra ho an'andriamanitra rery ny voninahitra. le covid moa efa lasa sa mbola tsy lasa moa dikan'izany mitondra kasibosy zany mankaty am-piangonana mitondra sady manao be dia be manko mitondra fa avy eo tsy ataony le izy. tany ketsa no an'olotra hira sady tarika antsika amin'ny fanaovana ny rakitra.
Tsika amin'ny telo miaraka amin'ny VFL ny rindrakira amin'ny efatra sasany fanomboany herinandrony Fanahy Masina manasa atsika ary raitsika ny hira mialosy aorian'ny Sodrano. Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao ary Andriamanitra ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana fiadanana ny finoana itomoanareo amin'ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fanahy masina izay mitarika anareo isan'andro ho tahina raha mandeha
Hotaina raha mitoetra, hotaina raha miditra, hotaina raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Ianareo na dia ratsy aza mahalala anome zavatsoa any zanakareo, tsy mainka vanina ray izanandanitra no hanomeny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy, ho an'Andriamanitra hereriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mandehana amin'ny fifalian'ny fanahy masina.